Izay sehatry ny fampianarana izay hatrany dia tany Antsiranana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana ny sabotsy lasa teo. Tamizany indrindra no nitokana ny lycée mixte ao Antiora izay nasia fanamboarana ary lasa moderna kokoa. Nisy ihany koa ny fanokafany tamin'ny fomba ofisialy fifaninanana fanatanjahantena ara-tsekoly. Indreo jerentsika ary ny fanadihadiana. Ny fitokonana ny fanarenana ny lycée mixte Antsiranana no nanomboan'ny filoham-pirenena Ndiany hitan'ny Antsiranana ny asabotsy lasa teo. Fanarenana sy fanatsarana ary fanitarana ny tanterana atao amin'ity sekoly ity. Teo ihany koa ny fanomezana kianja ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra. Misy ihany koa ny fanomezana tablety ho an'ireo mpianatra miisa 50 ary fanomezana wifi ho an'ny fianarana iray manontolo. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana no nanambara fa anisan'ny sekoly moderna indrindra ity lycée mixte eto Antsiranana ity ary matokony tena fandita fitra saronatin'ny fandrosoana ihany koa ny mpianatra. Miresaka fanorenana sekoly, miresaka fanofanana mpampianatra, miresaka fampidirana mpampianatra ao amin'ny mampiasa-panjakana azy. Fa izay mampiavaka ity androany ity dia ny fameno izany rehetrarehetra izany. Tsy vita eo amin'ny fampianarana eo ambony latabatra fotsiny ny fanabeaza fa ity akanjo tahaka izao tsy maintsy kolokoloina ny vatana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ka izay mazava-dehibe fionana amin'ity androany ity satria dia fafenony ny fanabeazana izao fampikavantsika rehetra izao ary tsy vitany hoe tanora eto ihany fa ny tanora Madagasikara ray manontolo no ndray mampiseho fa dia zava-dehibe loatra izany fanabeazana ny tanora manontolo vatana saina fanahy izany. Avy eo dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fifananam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly fanoro 2024 ny filohan'ny Repoblika. Andia amin'ny 12 ny tanterahana eto Antsiranana ity ka mpianatra miisa 7,700 manerana ny faritra 12 eto amin'ny nosy no mandray anjara amin'izany. Taranja-panatanjahantena dimy ny fanany teny baolina kitra, ny basketball, ny volleyball, ny taranja fototra atletisme ary ny handball.